Magnano mbola tsara antsika jiaby Madagasikara, antsika jiaby amin'ny faritra jiaby. Voarenay sampatsikilo fitaragnanareo agressivité ataon'ny gendarme G6 sy ny mpitandro filaminana. Ka eto zahay efa misy drone nalefanay ho agny efa vita ny test ary magnome toky zahay raha mbola mitohy io raha ataon'ny G6 io, potehinay io kandreo io ivato io ary potehinay io ary fahazonay localisation 72 heures zahay mijery zareo raha mbola mitohy agressivité. Après zay zahay mandray mesure hoe potehinay io, potehinay mihitsy io camp io. Magnano mbola tsara antsika jiaby Madagasikara, zahay tsy nandrela satria 72 heures mo arivarivagna izy vao coulé fa ny vaovao azonay mbara dia zao mikasika ny stratégie sur terrain efa en acte zahay ary efa nanao sampatsikilo ao amin'ny military eo GIGN na polisy zay tary amin'ny Tobo Ratsimandrava dia efa nisy acte ny nataonay dia fanaraka an'izay toutes les dépôts à cibler. Troisièmement zany efa azo ny listan'ilay gendarme zay nahazo vola ao koa moa colonel Tojo agnatin'izay dia rendez-vous zareo zany agny amin'ny hôpital militaire. Zay zany résultat azo ambara. Zahay fa en acte fa les stratégies tsy azo ambara fa mampanantegna ndraiky zahay fa en acte.